La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Taona vitsy izay no resahana fatratra ny atao hoe tamberina ndraikitra adidin'ny mpitondra. Tsy hita mivaingana amin'ny fiainana andavanandro anefa izany. Manilika ny fanatanterahana izany amin'ny hafa no ataon'ny filoham-pirenena izay tompona ndraikitra voalohany. Nadivin'izay arahanao anaty matoan-da Tsiroatry Boaza Razanatsoa. Tokony anaraka lalàna velona ny fanaovana fitakiana na fitokonana ao anatin'ny orinasa iray na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izany. Tsy atao fitaovana politika izany fitakiana izany, hoy ny fanazavany teo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa fampirona androany tao Mogadiscio, renivohitry Somalia. Tsy latsaky ny 5 no maty tamin'izany ary 10 maro no naratra. Tsy mbola fantatra treto izay tompon'antoka tamin'ity asa fampirona ity. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fotsy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV amin'izao alahady alina izao. Ny anombotsika amin'ny vaovao fotoana vitsy izay noresahana fatratra ny atao hoe tamberina ndraikitra adidin'ny mpitondra. Tsy hita mivaingana amin'ny fiainana andavanandro anefa izany. Manilika amin'ny fanatanterahana izany amin'ny hafa no ataon'ny filoham-pirenena izay tompona ndraikitra voalohany amin'izany. Nadidin'izay rahanao anaty matoan-da Tsoratry Boaza Razanatsoa. Accountability amin'ny teny anglisy, redevabilité amin'ny teny frantsay, ary tamberina ndraikitra amin'ny teny malagasy. Samy manana ny fomba famaritany azy ny rehetra, saingy nitovizany teny mpitondra, indrindra ireo olona ny sedra fifidianana, dia manana didy manao tatra amin'ny vahoaka mpifidy ny asany, na ankehitriny na ho avy. Eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fomba fitantanana, amin'ny fampafantarana ny etaetany sy ny fanazavana azy ny trangan-javatra miseho eto amin'ny tany sy ny firenena. Tanjona voalohany amin'izany ny isian'ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny mpifidy. Zava-poana avokoa izay ataon'ny mpitondra na izay ataon'ny vahoaka raha tsy misy io fampitokisana io. Ny mpitondra manomboka avy any faratampony ka hatrany ambany no manana didy amin'ny fanatanterahana izany tamberina ndraikitra izany. Ny filoham-pirenena no fitaratra amin'ny fanatanterahana izany. Tsy mendrika azy araka izany ny faniliana ndraikitra amin'ny fanaovana izany ataon'ireo mpiasam-panjakana izay mibahana sahabo ny 20 isanjato ny volam-panjakana. Araka ny fomba fiteny, rehefa loha ny trondro dia manomboka avy any an-dohany, rehefa tsara ny lohany mandeha ho azy ny vatany sy ny rambony. Ny olom-boafidy manomboka amin'ny filoham-pirenena no tokony hanatanteraka izany, indrindra fa ny fampiasana ny volam-bahoaka. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fitrosana amin'ny anaran'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Natao inona ny vola? Inona no antony trosana? Misy paikady ve amiarenana ireny trosa ireny sa trosaina fotsiny dia izay ataon'ny mpandimby eo? Ohatrinona ny vola lany amin'ny fandehanana na fitsangatsanganana ny ivelany? Fanontaniana izay sarotra azahoam-baliny raha tsy mipetraka ara-dalàna ny fanoherana eny anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona. Tahaka izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka. Adidin'izy ireo no manao tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka malagasy eo am-panatanterahana ny asany, dia ny mifidy ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka sy mpanao lalàna. Aiza nefa izany rehetra izany? Toa variana mitaky ny fampiasana malalaka ny CLD mitentina 200 tapitrisa ariary sy fiara tsy mataho-dalana fotsiny. Manginy fotsiny ny fanarahan-teny sy ny fanaraham-baiko ny fahefana mpanatanteraka. Mivoatraingana ny fiainana ankehitriny indrindra amin'izao fanatontolona izao. Araka izany, tokony hialana ny fomba fisainana hoe ny mpitondra dia ray aman-dreny. Ka ny ray aman-dreny dia tsy manana didy hanao tatra amin'ny zanany momba ny vola miditra,
ny trosa sy ny fampiasana izany amin'ny fiainana andavanandro sy ho avy. Ny fisiany fifampiresahana, fianoana, fifanajana sy fahaizana miady hevitra no antoky ny fampandrosoana maharitra ny firenena sy antoky ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tsy fisian'ny mangarahara no miteraka olana hatramin'izay eto amin'ny firenena. Ny fampahafantarana ny vahoaka izany no tokony natao laharam-pahamehana hoy ny ben'ny tanànan'ny komina Antananarivo. Ohatra amin'izany eo amin'ny lafin'ny Hetra. Mikael Ramalona. Fahafahana 30 isanjato tamin'ireo mpanala fanadina mpanjakana BEPC tao amin'ny komina Antananarivo distrika Ambohidratrimo no afaka raha toa ka 50 isanjato hatramin'ny 20 isanjato izany teo aloha. 27 faingo aotra 4 isanjato kosa raha tsy ahivina ny tahapahafahana ho an'ny Sisco Antananarivo renivohitra. Ta izay nahitana fienana na ny teto andrenivohitra na ny tany amin'ny faritra. Manoloana izany dia hita sy tsapa fa tokony hisy ny fijerena ny olona ifotony iaina ny mpampianatra mpanabe na ny ankizy izay isany antoky ny fampandrosoana amin'ny firenena iray. Mahatsapa izay fa mahery vaika loatra ilay fanovana fenitra ngamba dia tsy araka ny mpanabe na tsy araka ny sekoly satria tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ny fanabeazana teto Madagasikara na teo amin'ny komina izay tantananay ka nidina hatrany amin'ny 30 isanjato ny voka-panadinana teo amin'ny lafin'ny BEPC. Fa ny fanofanana eo anivon'ny CEG sy ny lycée maivana dia maivana. Tsy hoe ilay mpampianatra ny tsy mahay, tsy hoe ilay sujet ny tena sarotra lainga zany fa reny mitovy amin'ny lazarina avokoa fa le fomba hoentina manatanteraka le fanadinana mihitsy mahafanina n'ilay zanak'olona. Ankoatr'izay, ny tsy fisiany mangarahara no tsy atokisan'ny vahoaka ny mpitondra na ireo tompon'andraikitra ambony izay nomen'ny vahoaka ny fahefana. Raha ny zava-misy anefa zon'ny mponina ny ahalala sy ahafantatra ny mangarahara trany, isan'izany ny lalan'ny Hetra raha ny fanazavana. Antoka iray ampazoto ny tsiraray andony Hetra ny fahafantarana azy ireo ny lalan'ny vola. Eo amin'ny lafin'ny Hetra moa zany dia azo lasaina hoe mavitrika ny olona. Mavitrika ny olona satria anohany amin'ny 30 ka hatramin'ny 50 isanjato any aloha ny hatreto. Ny fahavitrian'ny olona nandoha Hetra, ny volatra izay voangona amin'io dia mafisana sy anampiana n'ilay vola efa ananan'ny komina izay kely dia kely ihany koa. Izay indrindra no ilaina n'ilay fivoriana isam-pokotany atao mialohan'ilay fanangonana Hetra dia efa alefa mialohany amin'ny sefim-pokotany any ilay programan'ny komina ary efa nalefa hatramin'izay ihany koa hoe isika dia hiainga amin'ny fifaninanana masina ka izay Hetra voangona betsaka hiaingana no anombohana ny asa mialoha ihany koa. Manoloana ny tsy fisian'ny tosika avy amin'ny fanjakana ireo komuna sy ny fampanantenana pokaty hatrany dia mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny politika mpampandrosoan'ny firenena ampiarin'ny mpitondra ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tokony hanaraka ny lalàna velona ny fanaovana fitakina na fitokonana ao amin'ny orinasa iray na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izany. Tsy atao fitaovana politika izay fitakina izay hoy ny fanazavana teo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Mikael Ramalahatra. Efa voasoratra ao amin'ny lalàna tamin'ny taona 70 ny fahafahan'ny mpiasa mitokona mitaky ny zoiny raha ny fanazavany ny manampahaizany momba ny asa eo anivon'ny PIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Tsy tokony atao fitaovana politika ihany koa ny fitakina toy izany fa fitakina manaraka ny lalàna. Tamin'ny 60 ny lalàna momba ny grevy fahafantadiako azy ny asa-panjakana dia sambaza fa zony ianao grevy ary misy fepetra tsy maintsy arahana rehefa anao grevy. Raha reny grevy any magistrat amin'izao zao hitako tsy mitovy tamin'ny grevy ihany fa zareo tena nanao préavis, nanao anamelo napetra ny mazabo rehetra mitakinay dia raha tsy mivala rehetra dia ny grevy zay fito andro dia rehefa avy eo mijanona kely indray jery fihetsiky fanjakana. Tsy dia tsara mihitsy zany fa ny tokony eviten'le anafotsy tokony professionnel tsara le grevy. Tsisy fandraisana raha politika zany iny manko no avy mivadika matetika. Ho an'ny tsy miankina kosa, misy ny lettre de doléance na ny taratasy fampandrenesana amin'ny mpampiasa. Dia ny lalàna kosa no manome ny mpampiasa ny fifanarahana mivantana. Aorian'izay raha tsy misy ny fifanarahana amin'ny rotota dia lasa ara-dalàna ny fitokonana raha ny fanazavahan'ny eo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asatrany.
dia eo amin'izay rehefa échec ny négociation directe zany dia ara-dalàna amin'izay grève manolotra eo ara-dalàna tsy azonao enjehina ty fa ara-dalàna dia iny zany manaovana procès verbal d'échec na négociation directe ahafahan'le ministère manendry médiateur raha ohatra ka tsy mifanaraka amina médiateur zareo satria ohatra ny maire Madrid zany azo atao hoe raha ranona président conseil d'administration tena médiateur na hoe ministre du transport fa rehefa tsy mahavoately izy zany izy tsy maintsy le inspecteur voatoerana no manao ny médiation. Raha ny zava-misy ankehitriny kosa nefa eo amin'ny mpiasa no tsy manaraka izany lalàna izany ka mety afara amin'ny fandroahana mianjady. Eo ihany koa ny tsy fahazakana ny marina asehon'ny mpiasa ka manamafy ny olana eo amin'ny rotota. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabole andray zao ny tena ny l'engagement ve décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny hivoaka ny sary oya hoe sura idirana idira sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimaimpona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Shell Super Extra. No porfoina ny zava-bitany solika natao hiaro ny moteranao ary afitanao kilometatra lavitra be kokoa. Enao no nandrana an'izany mivantana mandritra ny Shell Extra Challenge lay fifaninanana mitsitsolika. Ampiasao ny fahaizanao mitondra fiara andrefesana ny fitsitsiana vitanao miaraka amin'ny Shell Super Extra. Fa mety enao no andrombaka lay fiara sy solika mandritra ny Ayrton. Shell Extra Challenge eto Antananarivo ny 20 sy 20 jolay. Play, watch, dream. Les vrais cadeaux sont en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Shell Extra Challenge eto Antananarivo ny 20 sy 20 jolay. Toy izao ny fandaharam-potoana ho an'Antananarivo. Alatsinainy 4 jolay antsapaka eo amin'ny station Shell Anosy. Talata 10 alarobia 4 jolay fiofanana. Alakamisy 7 zoma 20 jolay lalao fifanitsanana. Sabotsy 7 jolay lalao manasadalana. Alahady 3 jolay lalao famaranana. Ny lalao rehetra dia atao eny amin'ny station Shell Yavoloha. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika mila fanarenana angovana ny sehatra ny fanabeaza sy fampianarana eto amin'ny firenena raha ny fanazavan'ny vahiny izay ny fandaharana ankitso-po ny zoma lasa teo. Tsy ampy hamendrika ny olona iray izany ka ilaina fanamafisana ny fanabeazana. Fezora Valy. Noresana tao amin'ny fandarana ankitso-po ny zoma teo ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara izay nahitana fiemorana tao anatin'ny taona maromaro. Isan'ny nahabeady hevitra tao anatin'ny tambazotra serasera samihafa ny aratsy ny vokam-panadinana BEPC efatra faingo 700 tany Benenitra, mpianatra 5 amin'ny 900 no afaka. Mila fanarenana tanteraka sy amin'ny lafina rehetra ny sehatra ny fanabeazana eto amin'ny firenena raha nambarany lantoratsida mpandinika fiarahamonina. Lany andro ihany koa ny fandaharam-pianarana harahana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavan'ny talen'ny famolavolana ny fandaharam-pianarana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy mampalahelo ihany satria jerena le olona amin'ny ankapobeny izay nandalo fanabeazana dia tena tsy olom-pirenena mendrika. Jerena le atsotsika hoe lafiny hafa taky ny asa sahirana be ary miaiky an'izay daholo na ny gouvernemanta na ny firaisamonim-pirenena tsy mety mahita asa ny sasany sy ny sisa fanontaniana be dia be ary zany no mipetraka ao anatin'ilay izy hoe manahoana marina ny tolotra sy ny dia tena manahirana rehefa mieritreritra hoe lasa ilay fanadinana ny zava-dehibe
ary lasa le fanadinana no hitsarana ny atsotsika hoe fahombiazan'ny fampianarana fa ny fampianarana ny tena marina tsy tsaraina amin'ny fanadinana ihany fa tsaraina amin'ilay fiatraikan'la izy any amin'ny fiainana akapobean'ny olombelona. Iarana manaiky aloha izay satria raha ny fandaram-pianarana no resana eto izao dia tany amin'ny 10 taona mahery mihitsy ny 1996 tany hoany no natao ny fandaram-pianarana io ampiasantsika amin'izao fotoana izao io. Dia mazava ho azy izany fa misy lesiko tokony ho arenina vokatra an'izay le hoe efa fandaram-pianarana mety efa lany andro ihany. Dia izay no mahatonga ny amin'izao fotoana izao izany ao anatin'ilay tetiandro mpivoarana ho an'ny fanabeazana dia hoe andao hatsarana le fanabeazana. Raha ny fanazavana trany amin'ny taona 2024 no vinavinaina ho tafapetraka eto Madagasikara ny fanovana ny calendrier scolaire izay hanomboka amin'ny volana Martsa ary ny fotoana fandalovan'rivo-doza kosa no fialan-tsasatra lehibe. Eo ihany koa ny fantarana ny ambaratonga fototra ho 7 taona ahazoana ny mari-pahaizana mitovy lenta amin'ny BEPC amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, teboka ny songadina atao anatin'ny fandaharana ankitsipo ihany koa ny mahakasika ny mpampianatra firamina izay tsy voatery hanana ny fahaiza-manao hampita ny fahalalana amin'ireo mpianatra ka isan'ny miteraka vokatra ratsy amin'ny fanabeazana sy ny vokam-panadinana. Manana didy amin'ny fanatsarana sy fampiakarana ny lenta ny fanabeazana eto amin'ny firenena ampisehatra rehetra miaingany amin'ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny, ny mpanabe fa indrindra ny tompon'andraiki-panjakana sy ny governemanta. Azadonoana ny famerenana ny fandaharana ankitsipo isaky ny talata amin'ny 2 rahatolakandro. Maresaka iraisam-pirenena kosa indrindra ny trangana asa fampirona androany tao Mogadiscio renivohitry Somalia. Tsy latsaka ny 5 no maty tamin'izany ary 10 maro no naratra. Tsy mbola fantatra moa hatreto ireo tompon'antoka tamin'izay asa fampirona izay fanadina. Androany tsy latsaka ny 5 maty nandritra ny fipoahana fiara voafandrika iray tao renivohitry Somalia. Maherin'ny 20 no naratra raha nitatitra ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny filaminana any an-toerana. Fipoahana niseho teo anoloan'ny toeram-pivarotana iray eo amin'ny lalana makany amin'ny lapam-panjakana any an-toerana. Nanamafy ireo nanatry maso fa nahita faty maro ny tsirara teny amin'ny lalana ary fiaramay ary mafy dia mafy ny fipoahana. Tsy mbola fantatra hatreto izay tompon'antoka amin'ity asa fampirorona ity fa voatondro molotra amin'izany ireo silamo shebab izay mifandray amin'ny Al-Qaïda. Efa namoaka vavy ireto shebab ireto izay voaroaka tao Mogadiscio tamin'ny taona 2024 fa hanao faharahan'ny gouvernemanta somaliana izay tohanany vondrona iraisam-pirenena miaraka amin'ny miaramila 2,4 avy amin'ny vondrona afrikana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava mandry dia veloma amin'ny fodahalo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika.